Tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy afaka ny sy ny tsy hay atao ny tsy fampidinika sy mifampitafa ihantsika ihany koa mikasika ny toetra raha-pirenena misy ankehitriny. Satria raha toa ka miaina sy miaina sy mandinika ny toetra raha-politika ankehitriny isika, dia misy mihitsy ny te-hanao ampimamba ary mamelatra ny zavatra misy ankehitriny, satria dia mibahana ny fitadiavan-tseza, ny fiadin-tseza, satria dia tsy resaka fampandrosoana mihitsy no atao, fa dia resaka fitadiavana tombotsoa, tsy ny resaka mahasoa no hodiniana, fa dia ny resaka ny fomba rehetra amenona ny paosy sy jerevana ny voninahitra. Ka izany dia tsy ekeny, satria raha toa ny tena naika nanaiky no hoe hiaritatana an'ity fireneny ity amin'ny anklafy kely rehetra, dia mino aho fa betsaka ary mino aho fa misy ny teknisianina avy any amin'ny anklafy kely rehetra. Ka noho izany dia tsy ekenay, tsy ekentsika miverena n'ireo olona efa zatra raha, efa zatra manodikodim-bola ny vola fanjakana, manana ny fahaiza manao manokana mikasika an'izany. Satria ny tenanay moa dia ny tenatsika dia nametraka ny hoe tokony mba olom-baovao, tokony mba ho tanora, tokony mba hifandraika amin'ireo etaeta ny besin'ny maro manerana ny Madagasikara, ny olona atolotra ho minisitra, ny olona ho atolotra mba hitatana n'ity fireneny ity. Za dia milaza fa ny minisitra ao anatin'izao fitondrana tetezamito zao dia besaka ny tanora, besaka ny mahavita azy, ary besaka ny asa vita tao anatin'izany asa natao tao anatin'izany tetezamito zany. Ekeny fa tsy misy ny tonga lafatra, ekeny fa misy ihany ny petiny, nefa dia asa impetsina iny no ho tratradratraina sy ho atao ho dindrangilo, fa oka ambany zavatsoa ny zavatra besaka vita no raha mahita, no raha malala, ary milaza maso mahita izahay fa na dia sarotra aza ny lalana nale tao anatin'izay volana vitsy izay, dia masaha miteny izahay fa betsaka ny zavatra azo tsapaitanana. Anisan'izany satria resaka fampianarana no lazainy, dia anisan'izany ny ministera ny fampianarana ankehitriny, satria betsaka ny esaka vita, na dia betsaka aza ny rivodrozana andala, na dia betsaka aza ny rano nanonja, dia tratratsika ny tanjona. Mako izany dia izao sekoly zao, izao lycée zao, na dia rava ny cyclone azy dia voazorintsika ary tsy avelatsika ho ravaravan'olo-kafa, ho ravaravan'olom-bitsy, tompoko lahy tompoko vavy. Sita paka vita